Tinella aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Soka Vitre, GSI Université privée, Manulchanao, ni vaovao. Nanambarany HEC androany fa mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ny lalàna 2015/004 izay mizara Antananarivo commune enina fa manohitra ny lalam-panorenana ahina tsy voatazona avokoa ny tety androm-pifidianana ka tsy natao amin'ity taona ity. Toizana hatramin'ny farany dingan'ny fampihavana-pirenena na tsy mandray anjara amin'izany intsony aza ny Ancolaf Rajoelina sy Zaverbert hoy ny FFKM. Tsy tokony toy intsony izany hoy ny Ancolaf kely samihafa. Oringana tanteraka ny omby eto Madagasikara afaka 20 taona raha toa ka mihoatra ny omby 10,100 isan'andro no ahondrany Madagasikara any ivelany raha nambarany ministry ny Filipina androany. Etsakilan'izay mikasika ny rara abattoir Akavidratovo tsy tsarotiny amin'ny ampiasain'ny similita ny ministeran'ny Filipina. Kabraraka ny sistany Madagasikara ary mbola mitohatra ny fandranana andramena hoy ny avy amin'ny Alliance Foire na dia milaza ireo tompona ndraiky ny fotony samihafa fa tsy misy intsony izany. Mahazo vahana ihany koa ny afera sy trafika hafa toy ny fandranana Hippocampe. Any Libia nandrahona ny ampitsoka-ponina hatramin'ny 5 hetsy any Italia ny fanjakana islamika raha raikitra ny fandefasana tafika ny toerany. Ny gouvernementa italiana efa vonina ny andefa tafika 5,000 hiatrika ireo jihadiste. Ny andindiny avy hatrany. Tatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Ny azony vanokolaka, ny taninandrino ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany, fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur.
L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Cool Musique. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Music by Cool TV. La télé autrement. Aloha raha manokatra compte amin'ny banky dia tsy maintsy ao amin'ny BO à Madagasikara ihany e. Enjarena indray za. Ya, karaha an-trano fô. Eto amin'ity tanàna ity zao a, misy masovo amin'ny BO à Madagasikara. Zahay koa anokatra compte eo amin'ny agence BO à Madagasikara akaiky anay indrindra. Amin'ity tamin'ity. Tombontsoa ianao zany a. BO à Madagascar, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Aleo sarahana ny misy izy roa dia amin'izay tsy isan'ny fanometsiny. Tena ohatrany tsy afaka manatitra andrea fa ohatrany misy sotinina kely tsy maintsy injaiko raha. Ok. Aza mora kiva ohatr'izany le sela. Tsy hitako ihany ve izay atao. Nanao hoana izy eo dokotera? Ka ninona nefa e? Le biba. Hanorana sana avandra, za koa ny mahasalalahy. Monsieur Olivier fa tsy Olivier. Tompona andraikitra voalohany amin'ity trano ity. Le vady e. Zany hoe tsy mivazivazy mihitsy any resaka anao momba an'iny e. Monsieur Franck, tonga ty ilay fotoana mitondra an'ilay tetavinao. Fiainako lesy ny saina. Tena tiako izy. Fa zao a. Ahoana? Hivady zahay. Mbola mitobitoboka be ke fo. Efa noka ve tara? Teamota. Teamota tara hoainga Andry. Tina. Ilato Andry milehibe ny voloko demain. Efa hainao ihany faisako. Bisous, bisous. Allô, je te dérange? Non, attends là. Va-moi-t'en là.
crédit amin'ny alina mora night antso 7 minitra be zao mankany amin'ny frantsany familianao anankitelo azonao ampiasaina manomboka amin'ny 6 alina hatramin'ny 9 ora maraina amin'ny vidiny 700 ariary afaka misoratra anareo arak'izay tianao tsindrio aza ny dièse 322 étoile 25 dièse telma numéro 1 mora ho antsika rehetra vahoaka an'Antananarivo sy ny mponina tsy mindrano rehetra ny fiangonana évangélika chaîne eo Antanjombato dia manotratra fitombavaka lehibe ho anao ampanadino anao ny fahorianao rehetra izy ony Genesis 1:7-20 Jehova efa nampanadino aho ny fahoriako rehetra amin'ny tindre mandeha koa Andriamanitra dia ampanadino anao ny fahorianao rehetra hanasitrana hanafaka anova ny fiainanao ray amanontolo mihitsy ary anangana ny fiainanao ho amin'ny voninahitra tongava rehetra amin'ny fiangonana évangélika chaîne zay eo Antanjombato ny asabotsy 1 febroary avy zao amin'ny 2 ora sasany ary ny alahady 2 febroary ny maraina dia amin'ny 7 sasany sy amin'ny 10 ora ny hariva kosa dia amin'ny 2 ora sy sasany manasa antsika rehetra ary fiangonana évangélika chaîne Antanjombato vao afaka nitetezana Antanjombato ianao dia mahita takela-by misoratra hoe église évangélika chaîne na ianao miakatra amin'ny pavé na ianao mivily miakaty miakavanina fa samy tonga amin'ny fiangonana évangélika chaîne eo Antanjombato avokoa izany tongava maro ary fa tsy misy mivedibedera azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory tsy misy porofo izay ankafaliandray tomboky lasy tomboky vavy ny tsy diako ny tokantranao amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasina indray minaraka ny fampahalamboveto amin'ny fahitalavitra ny Cool TV hatramin'ny farany sarotra ny azonana ny tety andro mpifidianana amin'ny taona ity lalana roa androany no voapirofo fa misy fifanoherana lalana raha ny fanapa-kevitra izay navoaka ny HCC momba ny lalana amin'ny fensata manokana Antananarivo dia ny lalana 524 tsipika aotraotra efatra sy ny lalana 424 tsipika aotra roapolo izay samy lany teny anivo ny antenimieram-pirenena avokoa nanokatra ny ady-hevitra momba ny tsy maintsy mora ny fifidianana ny fanapa-kevitra ny HCC nivoaka androany mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ny lalana mizarana Antananarivo commune enina ho ny HCC androany arao ny matoa andatsoratra Enikaza Rakotomanantso mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ny lalana 2015-004 momba ny sata manokana Antananarivo hoy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha io fanazavan'ny HCC io tsy azo ampiarina ny fizarana Antananarivo commune enina mahaleo tena izany hoe mijanona ny fifidianana be ny tanàna isaky ny boriboritany ary mifanohitra amin'ny lalana ihany koa ny fifidianana be ny tanàna iray iombonany ireo commune ireo isan'ny antony ambaran'ity fanazavan'ny HCC ity ny tsy fahafahana mamaritra mazava ny maronisa izay nandany izany lalana izany ny 1 janoary faranteo teny Tsimbazaza tranga izay efa nitondrainy fanazavana teto amin'ny fahapalalambavao ny Cool FM sy ny Cool TV fa tsy ampihisa ny député nanangatanana nandany izany lalana izany nefa notereny ny mpanisa vato teny an-toerana ho ampihisa eken'ny HCC ny tsy mampitombona anio maronisa voalazy io ho voaroaka ary ve ireo mpanisa vato eny amin'ny antenimieram-pirenena noho ny lainga nataon'izy ireo ka manala baraka ny antenimieram-pirenena tahaka izao ametra-pialana ve ny birao maharitra izay nanaiky ny fomba nandaniana io lalàna io izay ambaran'ny HCC ankehitriny fa mifanohitra amin'ny lalam-panorenana isan'ny antony voalazan'ny HCC ihany koa fa tsy azo anekena io lalàna 2015-004 io ny fanazavana ny votoatiny momba ny fomba fifidianana mahakasika ireo kandida loalisitra nefa tsy lano be ny tanàna sy ny anjara toeran'izy ireo mpanolo-tsaina araka ity fanazavana mahakasika ny lalàna 2015-004 momba ny sata manokana Antananarivo ity dia mifanohitra amin'ny demokrasia izay lanja fototra hiorenan'ny repoblika ary mifanohitra amin'ny andininy fahenina ao amin'ny lalam-panorenana ny fanesorana ireo kandida loalisitra nefa tsy lany be ny tanàna amin'ny toeran'ny mpanolo-tsaina araka ny laharan'ny vato azon'izy ireo notsopian'ny HCC mazava fa isan'ny antony mampifanohitra ity lalàna 2015-004 ity amin'ny lalam-panorenana izany etsakilan'izay anefa ny lalàna 2014-020 mandrindra ny vondrom-bahoaka paritra Tsinjara-Pahefana ao amin'ny andininy fa 407 dia milaza fa ireo kandida mifaninana loalisitra izay tsy lano be ny tanàna Antananarivo ireo dia tsy mahazo ny toeran'ny mpanolo-tsaina munisipaly sy kominaly izany hoe tsy tafiditra ho isan'ny mpanolo-tsaina kominaly izy ireo
io fanilihana ny kandida be ny tanàna tsilany io izay ambaran'ny HCC androany amin'iny fanazavana ny tsy maha araka ny lalam-panorenana ny lalàna mizarana Antananarivo ho commune iny fa manohitra ny lalam-panorenana. Araka izany, mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ihany koa io andininy fa 900 tao amin'ny lalàna 2014-020 io. Lalàna izay efa nambaran'ny HCC anefa fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana hatamin'ny 10 septambra 2024. HCC iray ihany no nitsara ireo lalàna ireo, ary fanapahan-kevitra roa mifanohitra no nivoaka tamin'ny votoatin'ny andinin-dalàna iray. Mipetraka ny fanontaniana, ahoana ny ho avy ny fifidianana be ny tanàna? Ahoana ihany koa ny ho fahatokisan'ny olom-pirenena sy ny mpanara-baovao ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Namoaka fanambarana moa ny antoko politika malagasy miaramiainga tamin'ity anio ity taoriny ny fivoriana izay notanterahan'izy ireo taoriny fanapahan-kevitra izay navoaka ny HCC iny sy ny fanoherana izay raketin'izany ary mamaritra fa mampitandrina amin'izay mety mbola ho terivay-manta atao amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Ambaran'izy ireo fa mazava zao ny fisiany tsy fahatombanana eo amin'ny fomba fiasa eo an'io ity fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity noho ny fikirakirana ny lalàna tsy mifanojo sy tsy mifanaraka. Miantso amin'ny fandraisana andraikitry nisy nambaratonga an'izay voakasika izany ihany koa ny antoko politika malagasy miaramiainga mba hampiseho fanajana sy ny etika sy ny mahamatianina ny fahamatorana ara-politika ao anatin'ny fampanjakana ny tanitandalàna ny tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy 2020 tapitrisa. Manao soni izany fanambarana izany ny Front National ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andriananarivelo. Fa mikasika ny fampihavanam-pirenena kosa indray ho tohizana hatramin'ny farany ny dingan'izay fampihavanam-pirenena izay na tsy mandray anjara amin'izany intsony azy ny Ankolafy Rajoelina sy Zafy Albert raha nambara ny FFKM androany maraina nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampihavanana isam-paritra teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasy mihetsaka ilan'izay nanamafy ny fialany amin'ny fampihavanam-pirenena izay tarihin'ny FFKM tamin'ny alalan'ny solonteniny avy any amin'ny faritra ny Ankolafy Rajoelina androany arao ny fanadihadiana hoentiny izy rakotindriny. Tsy maintsy hirsoana ary tsy maintsy tody hatramin'ny farany ny fampihavanam-pirenena tarihin'ny FFKM raha nambaran'izy ireo androany. Nanisy azy ireo nialan-dalana tamin'izay fioanam-beatapony izay nionan'ireo filohan'ny fandimby teto izay tsy azo emitra intsony ny fampihavanam-pirenena. Toy ny ondrina ny ireo filoha nialan-dalana ireo raha nambara ny filoha mpitarika ny FFKM ka tsy maintsy mbola atsoina hiverina anaty fifampitiniana. Mety misy ny hoe tsy fitovikevitra eo amin'ny mpivory kanefa arak'ilay lazaina hoe ny hevitra rehetra izay hoentina midina makany amin'ny faritra dia efa niarahana ny volavolaina ka tena nandray anjara feno tsara ireo filoham-pirenena 5 ireo na ny ankehitriny na ny teo aloha zany ary zay lazaiko hoe mizotra le izy ka na mety misy azany hoe aloha zay mba akaina kely akarivotra ohatrany tsy mitovy izy zany dia ny hevitra mivoaka avy amin'izy ireo ihany fa tsisy hoe hevitra avy amin'ny FFKM akory no aroso. Mbola manohy ny fandraisana ny fifampitininany amin'ny faritra ny FFKM hatramin'ny rahampitso. Andriga tanteraka ny fampihavanam-pirenena manomboka eto raha ny fahitany ny mpanara-baovao azy. Tsy feno intsony ny fepetra ny tarihin'izao fampihavanana izao izay nanomboka tamin'ny fampihaonany ireo filoha 5 ny fandimby. Efa banga ny toerany roa amin'izy ireo ka tsy misy antony tokony hanohizany fampihavanana io intsony raha nambara ny solotena ny Ankolafy Rajoelina androany. Izy ireo izay niakatra teto Antananarivo anatrika ny fionan'ireo solotena avy any amin'ny faritra saingy tsy anatrika izany intsony androany. Ny zavatra tokony toetra entina anaovana fampihavanam-pirenena dia tokony fisainana mazava, fo madio, tsy ampitsaram-belatsia. Ka izany no entina mitondra ny fampihavanam-pirenena zany hoe toetra mazava, mahitsy, marina. Zany hoe amvolagna ny agny hoe tsy misy katramo, tsy misy fitaka, tsy misy vandy na hoe tetika mialoha entina iandenina amin'ny olo araiky fo fa tsy jerena tombotsoa ny firenena. Mipetraka ny fanontaniana ho an'ny mpanara-baovao mbola omby ve izao endrika fampihavanam-pirenena tarihin'ny FFKM izao. Raha ny zava-misy aloha tereko masaka ataon'ny voalobojaza izany fampihavanam-pirenena izany. Na efa hita ho mitanila azy zany amin'izao fotoana izao dia mbola hirsoana ihany raha tsy ahivina aka ny hevitra avy any amin'ny faritra ny FFKM manomboka androany ka hatrany amin'ny fanambe nasionaly izay atao amin'ny 20 ny volana Martsa 2024 izao.
fa manadio ny lalakomba indray ve ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka esorina avokoa izy mety ho sakatsakana rehetra fomba fanao politika efa tsy naomby hatramin'izay ny fanolona tompona ndraikitra toy ny zavantranga tato ato raha nambarany avy anivo ny AKFM ary izao miverina izao indray ireo tompona ndraikitra tsy naomby tamin'ny asany kosa ny tokony esorina raha nambarany ny parlementera iray ny antindiny zay vetrany. Nanjary lasa fomba fanao eto amintsika ny fanolona tompona ndraikitra isaky ny misy zavatra tsy mety tato ato. Ireo tompona ndraikitra tsy mahavita ny asany araka ny tokony ho izy no mendrik'izay fanolon'izay raha nambarany docteur Andriamaolo San Jules, parlementera teo aloha. Ho azy tokony hazava ny antony analana ny olona iray amin'ny toerany. Le fanovana olona moa manahirana be zay. Raha hita mihitsy le olona fa tsy mahavita azy. Esorina izy tsy ananana etadamo zany. Fa raha ohatra kosa hoe mahatsapa izy hoe atya ity tokoa ngamba ny zavatra tokony atao ka manao an'iny izy ina moa ny antony avoana. Tao anatin'iray volana sy tapany tamin'ity taona 2024 ity, efa ampolony ireo tompona ndraikitra no nesorina tamin'ny toerany. Nanomboka tamin'ny fandravanan'ny governemanta Kolo Roger izany, nitota amin'ny fanesorana ireo tompona ndraikitra ny ala tany amin'ny faritra Nalanjorofo sy Sava, taorian'ny fandranana Andramena sy ireo sambo sinoana nangona Andramena tany amin'ny fahadranomasina avaratra atsinanana Madagasikara iny. Nanaraka azy teo ihany koa ny fahalon'ireo tompona ndraikitra sy talemaro teo anivon'ny zandarmarie-pirenena sy ny polisy-pirenena taorian'ny Rara G6. Izao indray, nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo ny fanesorana ny tale jeneraly fahaditseranana sy ny tale jeneraly etra ary ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny atitany. Farany teo, re ihany koa ny fahalonan'ny filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo. Fandiovana ny lalan'ny fitondram-panjakana amin'ny sehatra politika, ny toy izao raha nambaran'ny Front National ny AKFM. Fomba fanao politika efa nisy teto hatramin'izay izao ary mbola lovain'ny fitondrana Rajaonary Mampianina. Fa ity fanoloana ity anie dia mazava mitovy amin'ny fombafomba fanao tany aloha tany ihany hoe izao no politikako, ity ny antokoko rehefa tsy miaraka amin'io dia soloina. Zavatra efa tsy nety teo aloha zany, zavatra efa takin'ny vahoaka ny fanoloana an'izany fomba fanaovana politika zany kanefa dia averina indray ary ny vokany dia orara be satria mbola le zavatra tsy mety teo aloha ihany no averina dia vao mainka hiteraka disadisa be na eo amin'ilay olona voakasika na eo amin'izay praidia amin'ireny olona ireny. Tsy mifanalavitra amin'izay fanalana tompona ndraikitra izay ihany koa ny tsy mbola namohan'ny filoha-pirenena didy fampiarana ny satan'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao. Inona sahiza natahoran'ny fitondrana Rajaonary Mampianina, misy ve ny zavatra fenina ka nesorina avokoa ireo mety hanelingelina azy? Lafombaovao afaka hosahy indray manana omby manodidina ny 10 sy 7 tapitrisa Madagasikara amin'izao fotoana izao raha antotanisany avy eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana. Aotra faingo 900 no tany fitombon'izany isaky ny 5 taona mba tsy hafongana ny omby eto Madagasikara, 2.70 isan'andro farafahabetsany no azo ahondrana makany ivelany. Ankoatry ny fanaraha-masiny isan'ny omby tandrovana ihany koa ny kalitaon'ny hena. Tafiditra anatin'izany ny fampanarahana fenitra ireo abatoaram-panondrana hena. Mikasika ny raharaha ny abatoarana kadra tombo kosa tsy sarotiny amin'ny ampiasan'ny sinontany ny ministeran'ny fiompiana raha toa ka ara-dalàna ny toerana vaovao eny Ankadiavo amin'izany izay abatoara izay fanadihadiana. Araka ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny ministeran'ny fiompiana, 150 ny omby ananan'ny malagasy no omby vavy, izany hoe omby vavy manodidina ny 7 hetsy sy 4 tapitrisa no afaka miantoka ny fampitombona omby eto Madagasikara. 520 ireo omby teraka kosa no maty. Amin'izao fotoana izao 10 hetsy sy 7 tapitrisa eo ny omby ananan'ny malagasy. Raha ataony ka tsotsotra hitazoman'io tahiry ananan'ny malagasy amin'izao fotoana izao io, omby 7 alina isa-taona no azo ahondrana araka ny fanazavan'ny ministry ny fiompiana. Enomby 270 isan'andro raha tambatra no afaka mivoaka amin'ireo abatoara roa lehibe mpanondrana hena dia ny an'ny Vontovorona sy ny an'ny Toliara. Mitaky fepetra hafa ihany koa fa azo manondrana io izay ankina ny anokafana na tsy ny abatoaran'ny Vontovorona. Misy taratasy officiel nomena zareo hoe reto daholo ny mesure corrective rehetrarehetra tsy maintsy arahanareo. Zay vao afaka misokatra io abatoara io. Manao engagement aminay izy fa tena anaraka ny tsakany sy andavana an'le mesure corrective napetrakay zany ao anatin'izay le mesure sanitaire teneniko teo sy le fanaovana an'le parc de quarantaine sy le fanaovana an'le reproduction zany hoe fanaovana rantriny. Manao sonian'izay aminay izy zay vao misokatra indray le zay vao azo sokafana le
Mahala ny omby mahery ny enina alina sy telo hetsy ny ponina eto Madagasikara isan-taona ireo omby ireo efa tafiditra ao anaty kajy na ahafantarana io isa fito alina azo ahondrana io. Nampiaon'ny Ministeran'ny Fiompiana kosa ireo manana disadisa amin'ny raharaha abatoary eny Akadindratombo isan'ireo mpamatsy eny eto Andrenivohitra. Ity fifanarahany ben'ny tanàna ny Alasora sy ny Mpandrarasino ity efa tonga ny fiarahamonim-pirenena teny amin'ny Bianco omaly anaovana fanadihadiana noho ny fieveran'izy ireo izany fa kolikoly. Hoentitra kosa ny ministera amin'ny fanaraha-maso izay ampiasan'ny sinoany tany eo Akadindratombo. Io Akadindratombo tsy efa nifanarahana teo miteneniko teo le sinoa hoe zahay atao ministera dia tsy anaiky intsony mihitsy ny anaovana an'io ho abatoara na tuerie io Akadindratombo amin'izao zao. Fa raha resaka magasin de stockage na commerce ny ataonareo zany fampirarahanareo tamin'ny commune tsy problème. Fa izahay dia tsy anome autorisation mihitsy anaovana an'io io Akadindratombo satria na izahay andeha mosy conseil de gouvernement ny mijaly misy raha mandalo eo fofona tena tsy zaka mihitsy. Afaka manondrana mihoatra io 270 isan'andro ihany ireo mpandraharaha saingy tsy maintsy misy ny fepetra hafa raina toy ny fampitomboana taranaka ny omby ao anatin'ny fotoana fohy. Mazava aloha arak'izany ny fetra ny fahafampitrandraka ny omby eto Madagasikara. Mbola resaka mbola tabatra ny fidina voky ny Ministeran'ny Fiompiana ity hatreto. Andrasana ny isokafan'ireo abatoara sy ny fitazoman'ny minisitra ny teny nomeny amin'ny fanajana ny fenitry ny fanondranana hen'omby. Pejin'ny toe-karena tsy hotratra ny tanjon'ny gouvernement ty fehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy ohatry ny 700 amin'ity taona 2024 ity mananontanina ny tsy fisian'ireo entana rehetra ilaina amin'ny andavanandro eny an-tsena vokatr'izany miakatra avokoa ny vidin'izy ireny ankoatra ny lafarinina fa tao anatin'ny herinandro izao vitsy ny vary gasy ary miakatra ihany koa ny vidiny miakatra ny vidin'ny siramamy fanadihadiana hoentin'ny Michel Ranardzon. Tato anatin'ny herinandro saika nahitana fiakarany avokoa ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro. Niakatra 5,7 alina ny vidin'ny lafarinina, raha toka 7,7 alina izany teo aloha. Niakatra ihany koa ny vidin'ny gona siramamy, raha toka 7 alina izany teo aloha, lasa 2,7 alina izany amin'izao. 700 n'ireo siramamy tonga eto amintsika no avy any Thailande sy Afrika Atsimo ary Brésil. Na izany aza raha ny fanazavana azo, ireo siramamy mena no tena nahitana fiakaram-betsaka noho ny tsy fisiny. Zany dia misontra, vitsy izany siramamy. Izay mahatonga anisy indrindraindrindra hoe ty siramamy mena ty. Etsy ankilany isan'ireo nahitana fiakarany ihany koa ny vidin'ny gonim-bary. Tsy ireo vary rehetra no nahitana fiakarany fa indrindra fa ireo vary gasy. 507,9 alina ny gonin'ny vary gasy amin'izao, raha toka 2,9 alina izany teo aloha. Efa vita zany zay le olona maika vola, dia ny olona mpanambola tanana sisa, dia manambola tanana sisa manambara, fa tsy le ny indram-bola. Dia faziny gitena amin'izay hoe alefa tsikelikely. Ankoatr'izay rehetra izay, raha ny fanadihadiana natao niakatra ihany koa ny vidin'ny menaka, raha toka 7,7 alina ny vidin'ny bidon iray herinandro lasa izay, 5,7 alina izany amin'izao. Hatreto aloha tsy hotratra ny tanjon'ny gouvernemanta ifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy ohatra ny 700 amin'ity taona ity. Raha ny statistika farany navoakan'ny banky iraisam-pirenena, 2,7 ny malagasy no miaina ao anatin'ny fahantrana. Tsy nanaiky nitondra fanazavana kosa ny teo anivon'ny Ministeran'ny Varotra androany. Tsy fandriam-pahalemana amin'itony asan-dalo any Atsimo nanatanteraka opération ponctuelle any Andriry ny gendarmerie pirenena Itsakilany nahiditra ponjo ireo mpitandro ny filaminana miisa 5 voarorota amin'ny raharaha G6 olona 3 kosa no voasambotra mikasika ny raharaha kidnapping tany Toliara. Michel Ranardzon hatrany. Taorian'ny Kodare 1-2 nanamafy ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena androany fa mitoy ny asan-dahalo any Atsimo. Andriry faritra iray any Atsimo no tsy voafera ny fanazavana azo. Dahalo 50 no sarina ny 1 febroary lasa teo. Omby 100 no very ary zandary 4 no maty. Manoloan'izany anatanteraka opération ponctuelle ny gendarmerie pirenena. Andriry io zany toerana ngezabe io. Gendarmerie amin'izao fotoan'izao dia eo ampanina taterana en cours de réalisation zany hoe unité spéciale. Ny fanambolena moa zany dia amin'ny vitan'izy io amin'ny faran'ity trimestre voalohany ity. Eritreretinay zany fa rehefa mipetraka unité spéciale io izay ao anatin'le faritra mihitsy. Efa nifidina manokana mihitsy io zany hoe mba tsy lavitra ny Amboasary, Andriry koa tsy lavitra, Betroka tsy lavitra. Eritreretinay zany fa mba ho maivamaivana ny resaka asa ady amin'ny asan-dalo
rehefa tafapetraka hoanina io. Nanomboka ny volana janoary ary farana ny volana marsa ho avy izao izay opération any Andriry izay. Zandary 30 avy ao amin'ny FIGN sy 12 avy ao amin'ny RFI no anatanteraka izany miampy ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana. Etsy ankilany kosa mikasika ny raharaha kidnapping Antoliary, ny polisy nasionaly no misana ny fanadihadiana ary olona 3 no voasambotra hatreto. Mikasika ny Antoliary indray zany ny kidnapping le karana iny. Izy moa zany manana nationalité français ny karana zanaka karana vao 12 taona monja. Izy ny police zany manao ny enquête ny investigation rehetra amin'ny zavatra iny. Izay tato amin'ny gendarmerie dia nanao ihany koa fa efa mandeha ny police dia mba evitena an'le ina moa izy teo le resaka hoe olona kosa mitotona amin'ny zavatra anankiray mety manimba zavatra dia miala ny gendarmerie. Marina tokoa zany fa ny eo amin'ny ambassade de France ny any Paris dia manaraka akaiky ny anina iny. Efa nisy anankitelo araky ny mety efa enareo zany ny tenin'ny directeur général ny police efa misy arrestation anankitelo zany natao amin'ny police nationale any toerana ary dia mandeha mihitsy le investigation fanadihadiana zany mikasika ny zavatra io. Zandary 5 kosa no nahiditra ponja tao aorian'ny ny raharaha G6, 2 avy ao amin'ny section de recherche criminelle ary 3 tao amin'ny G6. Hatreto mazava fa tsy manjaka ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray tratra ilay olona nanondrana hippocampe tany Roissy Frantsa hoy ny tale jeneraly ny fahadiseranana izany azy ka biraraka ny sisy tany Madagasikara mitony fanondranana. Manamafy izany ihany koa ny avy eo anivon'ny AVG izay nanambara fa mitohy ny fanondranana andramena tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana. Ny andindin'izay avy hatrany. Saron'ireo sinoa sy Sri Lankais saika hanondrana hippocampe telo sy volamena ray faingo 4 kilao maly teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Nanome fanazavana ny tale jeneraly ny fahadiseranana manoloana ny fifaniseny ny fanondranana hippocampe. Tato ato zany tety Ivato dia maromaro tamin'ny nisy natetitetika ny fatratrarana an'ireo biby hippocampe. Teny amina olona zany izay kiasa hanondrana anazy tany ivelany. Ka androany indray no niezaka fiara-miasa miaraka amin'ny olona rehetrarehetra miasa eto dia nisy ny hippocampe tratra izay 2 kg 200 ary ny tena zavatra azo singanina dia hoe niaraka tamina volamena teo amin'ny 1 kg mahery teo. Ka dia atratrena trano zany ny olona fa hoe tsy azo atao mandefa an'ireny zavatra ireny amin'izao fotoana izao fa misy ny autorisation tokony alaina amin'ny fanaovana an'ireny zavatra ireny. Misy condition BDP zany amin'ny fanondranana an'ireo hippocampe izay miankina amin'ny ministère maromaro. Rehefa misy ireo certificat sy tesy izay azo avy any amin'ny ministère mpiandraikitra anazy zany dia azo alefa izy ireo. Arak'izany azo ahondrana ny hippocampe 5,000 manana fahazon-dalana ny olona iray raha ny fanazavana. Andalana kosa ny fanadina mikasika ireo hippocampe mahery ny 2,000 isa. Tratra tany Roissy raha ny fanazavana azo hatrany. Fanadina izay arahany fahadiseranana malagasy sy ny fahadiseranana frantsay. Tratra ilay olona nanondrana hippocampe tany Roissy hoy ny tale jeneraly ny fahadiseranana. Na izany aza manamafy ny eo anivon'ny AVG fa mila arahana maso ireo arena ireo. Izy ireo ihany koa izay manamafy fa mitohy ny fanondranana andramena. Tiana eo ampiana zareo amin'ny hoe amin'ny alina no anaovan'ireo olon'ireo amin'ny asa ratsiny. Indrindra amin'ny manamborosy iny amin'ny fatromanana iny zany. Izay ny information anananay. Ka tsara koa jerena amin'izay andro alina izay hoe ahoana ny tena fandehany. Raha toka ny lokalokan'ny Praiministra Ravelonarivo ny fiadiana amin'ny fanondranana ny arenan'ny Madagasikara, miariary aloha hatreto fa gabiraraka tanteraka ny sisy tany Madagasikara, taratrany ny fandraisana andraikitry ny fanjakana. Fitrandrana rena kibon-tany tsy voafeny fitrandrana vatosoa ny Andilamena fatra loatra mangoro. Mahery ny 5,000 ireo mpitrandraka vato madinika kominina 3/4 no voakasika amin'ny fitrandrana safiro amin'ny distrikio araka ny nambarany ny pona ny antoerana tsy misy ny fandraisana fepetra entitra ary sy ny fanjakana amin'izany eo amin'ny fampitandrimana eo amin'ny lafi ny fahasalamana izay ny andindiny izay vetrany.
Mironany amin'ny fitrandrana safira ny mponina any Andilamena. Mandao ny sekoly hatramin'izao ireo ankizy. Herinandro vitsy izao mivangongo ao Anosy Simboangy, tanàna iray izay tsy lavitra ny toeram-pitrandrahana ireo mpivarotra safira. Teratany vahiny ankamaroany. Hatramin'ny nahitana ity toeram-pitrandrahana iray aty, tsy nitsaha tombony isan'ireo mpitrandraka, mihoatra ny 5,000. Izany raha ny tombatomban'ireo mponina tsy ara-dalàna nefa ny ankamaroany. Satria nivoaka madinika daholo ny samy miaraka amin'ny trandraka. Sisy masina fa herim-batan'olona. Herim-batan'olona mba ty hala fahantrana, mba ty hanan-karena. Vahoaka Madagasikara manontolo ny BDB any. Dia miady tany, mitady chance zany zareo mangady lavaka. Dia hatrany amin'ny 10 metra, dia avadika amin'ny toeran-kafa indray. Fa ny sasany kosa, indray mandeha misikotra dia mahazo, tonga dia fa mody. Tsy misy ny fandraisana fepetra amin'ny vainga nataon'ny ministera toy ny any amin'ireo toeram-pitrandrahana volamena sy vatosoa hafa izay mitondra faisana amin'izao ahina ny fahasimbany tontolo iainana ny tsy fandriampahalemana any an-toerana. Vola mantapitrisana no mihodina any an-toerana fa nomezany fepitaona ialan'ireo mpitrandraka ireo nefa aloha ny dinga nataon'ny ministera. Dia tsapa fa tsy manara-dalàna ilay olona any ary betsaka ny zavatra tsy ara-dalàna. Na zany naty zany ary dia tsy azo tonga dia hoe eo tonga dia hoe alefa ilay olona satria tsy maintsy responsabilisena ilay olona hoe betsaka ny zavatra simba nataonareo tato ny dégâts nataonareo tato dia condition napetsaka dia hoe tsy maintsy ho averinareo amin'ny laony ny clou ny dégâts vita tato. Tsy hoe tsy tia vahiny tsika fa mahatonga an'io koa ilay vahiny mampirisika an'ilay olona ka efa makapipepetsaka koa izay amin'ireo vahiny izay tsy manana taratasy akory hividy an'ireo vato ireo, tsy manana an'izy fa statuena touriste ny atongavany eto nefa manao izay tsy ara-dalàna izay dia ampiarina koa ny lalàna amin'ireo vahiny ireo. Commune telo amin'ny 4 ao amin'io district io amin'izao ahitana toeram-pitrandrahana, sarotra ny azahoana ny tatitra ofisialy mikasika ny lanjan'ny vatosoa izay voatrandraka isan'andro. Na ny ministera azy tsy manana izay antotanisa izay. Iverenantsika kely ny mikasika ny fitsinjaram-pahefana taorian'ny didy izay navoaka ny HCC mandà ny fizarazarana Antananarivo commune enina noho izay mifanohitra amin'ny lalam-panorenana rava ihany koa ny fihaon'ireo mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo solitena ny ministera ny atitany androany andrasan'izay ho fivoaran'izay raharaha izay. Fa eo amin'ny tontolon'ny varotra kosa ankizy sahirana miisa 700 sy renim-pianakaviana miisa 70 sa ny fikambanana Enfant du Soleil no nahazo fanomezana avy amin'ny Canal Plus ny Samsung faritra Toamasina Antananarivo Fianarantsoa Antsirabe no misy ny fikambanana misano ireo ankizy sahirana sy renim-pianakaviana tsy misy mpiay ireo. 20 taona nisy ny fikambanana ary miasa mangina amin'ny famerenana ireo olona sahanina any amin'ny fiarahamonina. Isan'ny fanampiana amin'ny fivelaran'ny maha-olona amin'ireto ankizy sahirana ireto ny fanomezana ireo araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra avy hatrany. Ce que je peux dire, c'est que vous voyez qu'aujourd'hui il y a 4 grands téléviseurs. Hitantsika zao fa misy fahitalavitra 4 lehibe ireo ary manana toby lehibe 4 ihany koa ny fikambanana. Afaka ho ataonay amin'ireo toby lehibe 4 anananay ireo araka izany reto fahitalavitra reto ary afaka mahita ireo fandaharana tolotry ny Canal Plus izay azo lazaina fa manandanja aminay izahay. Dans leur salle polyvalente, ils vont pouvoir recevoir les programmes de Canal Plus, et il me paraît important. Any Libia nandraona ny ampitsoaka mponina hatramin'ny 10 hetsy any Italia ny fanjakana islamika raha toa ka raikitra ny fandefasan'ny tafika any an-toerana ny gouvernement italiana izay vonona handefa tafika 10,000 hiatrika ireo jihadista ireo. Ary ny fanadina amin'ny sariny France 24. Nanome fampitandremana ny Italia ny fanjakana islamika ao Libia omaly mikasika ny fikasaina handefa tafika any an-toerana. Teratany italiana manodidina ny 10 hetsy no hifindrany amin'ireo firenena Europeanina raha misy tafika italiana migadina ao Libia, io no afatra napetrany tamin'ny serasera-mpifandraisana iray. Tanjon'ny fanjakana islamika amin'izany ny amboly korotana any amin'ny faritra Mediterane manontolo. Manoloana izany efa laza manoloana ireo solombambaoka italiana minisitry ny raharaham-bahiny any an-toerana fa mila manova ny fomba fiasa ny fianakaviana be iresa-pirenena manoloana ity fandrahonana nataon'ny fanjakana islamika ity. Ankilany nitony tsy fitovy-kevitra amin'ny Qatar sy Egypte mikasika ny fidirana an-tsehatra amin'ny ady atao amin'ny fanjakana islamika any Libia.
Egypte izay nandaraka bomba samy rehery tany Libia ny talata lasa teo tsy nankanyhevitry ny Liga Arabe. Ireo tompon'andraikitra Egyptiana kosa manameloka ny Doha ho mpanohana ny asa fampiroroana. Mizara roa no ity raharaha ity vokatra ireo ny firenena arabo ahitana ny Golfe Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman ary Bahreïn. Ny ankilany manohana ny Egypte, ny andaniny kosa manohana ny Qatar. Mbola tsy naneho ny heviny manoloana ity raharaha ity kosa aloha hatreto Washington, Paris ary Londres koatra ny fitadiavana vahaolana politika ihany. Hotohizana hatramin'ny farany dingan'ny fambevanam-pirenena tsy mandray anjara amin'izany intsony azy ny Ankolafy Rajoelina sy Zafy Albert raha nambara ny FFKM androany fa tsy azo ampiarina ny fizarana Antananarivo kominina enina Mahalotena mijanona ny fifidianana be ny tanana isaky ny boriboritany ary mifanohitra amin'ny lalana ihany koa ny fifidianana be ny tanàna iray iombonana ireo kominina ireo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany. Manana omby manodidina ny 10 tapitrisa Madagasikara amin'izao fotoan'izao mba tsy hahafonga izany no 20 isan'andro fara-fahabetsany no asika ahondrana makany ivelany manomboka ny 17 febroary izao dia apatsahivina nanao hatrany fa manomboka amin'ny 7 sy 9 nanarahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay dia izay ihany koa no entina mamarina ny fiarana tamin'ny anio ity saorina ianao nanaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany fotoanao indray raha mipitsy tahaka izao veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka Vitre, Baolay, GSI Université privée, nanolotra anao teo, ny vaovao.